Voici entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iomba afaka sy tompoko. Voninahitra ny anao Andriamanitra raisana ka fany masinao satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famonjam-ponao ka mbola avinana ny trapam-jeny izahay. Tratrandray izao maraim-baovao izao ary afaka manompo sy minovoninahitra anao, afaka mihaino ny teninao, afaka ihany koa miaina eo ambanin'ny fitarian'ny fananao masina. Mankalaza anao, mamiovoninahitra anao, ry tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao ny tsara, ilay tsy miova omaly sy manrakizay, tompo ny fahefana rehetra, any an-danitra sy an-tany, ary miazona ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Misaotra anao, mankasitraka anao indrindra noho izany rehetra izany dia magnataka famindram-po, famelan'ny keloka, fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy Jesosy mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra satria tsy mendrika eo anatrehanao zahay ary ny famindram-ponao reriany sy ny fitiavanao no mbola matoy izao anay. Kehitriny ary dia mangataka indrindra ny fanatrehanao, tareo miala amin'ny fanao masina izay mba ho voninahitra izao fotoana izao, dia aoka andre ny feonao ny fanahinay. Miterina tompo araka ny fombanao voninkazo sy mpanomponao. Menaranao Jesosy avy any Nazareta, no izay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raitra sy tompo ary ny fampiraisana ny fanahy masina. Amen. Ny lohevitra izay ambanintsika dia mitohiny amin'ny omaly ny hoe ireo fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha tsarotsika tanatin'izany fa nisy ireo fanalahidy izy efa noadintsika ny etsika tanatrehan'ny tompo ary toy izao izany raha tsarotsika. Voalohany indrindra dia mila mandeha amin'ny fitiavana isika satria ny fitiavana no feon'ny fahatanterahana. Faharoa an'izany dia mila mandalo eo amin'ny fibebahana mandrakariva isika mba hitoeran'ny ilay fankatoavana sy ny fahamasinana. Fahatelo, mitoetra ao amin'ny Jesosy Kristy ny maha-izy azy antsika ary manana fahefanantsika eo anatrehan'ny ratsy. Fahaefatra, mila mitoetra eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina isika ary manambara mandrakariva ilay tenin'Andriamanitra izay miasa eo anivon'ny fiainantsika. Fahadimy, tsara kokoa ny manomeno ny mandray. Anio tsika dia hijery ny fahaenina sy ny fahafito satria ny fahaenina dia mampatsiahy amintsika tokoa fa isika zanak'Andriamanitra, isika kristianina, isika izay natsoin'i Jesosy Kristy eo ambany endry sy ny fahasoavany dia mila manomana ilay fiarovana ho antsika. Fiarovana ara-panahy voalohany indrindra ary ihany koa fiarovan'ny tompo amin'ny lafin'ny mpiainantsika rehetra izany. Hojerentsika anatin'izany ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny Salamo. Salamo 120, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany. Psaume 91 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mitoetra ao amin'ny firenena izay niavo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsy toa. Ny mitoetra ao amin'ny firenena izay niavo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsy toa. Eo ambanin'ny aloko ny tsy toa, ilay aloko ny tsy toa dia ilay firenen'Andriamanitra, ilay fiarovana mafy izay omenantsika ary omben'ny tompo dia mampatsiahy mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra ny tokony herentsika ary ny tokony hitoerantsika eo ambanin'ny helatry ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary izay helatry ny fahasoavan'Andriamanitra izay dia ny tanana maherin'Andriamanitra izay miaro antsika amin'ny fotoana rehetra. Ary mba hahafahantsika mitoetra amin'izany tanan'Andriamanitra izany dia mila isika mitoetra mandrakariva eo ambanin'ny fitariany sy ny fankatoavany. Satria rehefa tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra isika dia miaisotra izany fiarovan'Andriamanitra izany. Ary izay mahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra izay mandeha amin'ny lalana tsy izy
mahatonga azy mitoetra eo ambany ziogany Satana. Ny Kolosianina 3:7 ihany koa dia mampatsiahy antsika izany herin'Andriamanitra izany anaran'i Jesosy. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Ary izay ilay lazain'ny Tompo fa miafina ny fiainantsika, miafina miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Izany dia ny zavatra izay tokony ho ataontsika amin'ity fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ity fa enina zany dia ilay tana maheran'Andriamanitra, ilay fiarovany Jesosy Kristy manokana izay tokony ho tsaroantsika isan'andro. Ao anatin'izany rehetra izany dia ny fiainana eo ambanin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fandehanana araka ny fanamasina dia tsy zavatra atao hoe hipetrapetrahana fa tsy maintsy hietsehantsika ao anatin'ny fanamasina satria Jesosy moa no tompon'ny fikasana sy ny fanaovana. Andriamanitra ny tompon'ny fikasana sy ny fanaovana. Noho izany isika dia mikasa sy manatanteraka miaraka aminy ihany koa. Tahaka ny mpifankatia izay mieritreritra mandrakariva ny anankiray. Ny mpifamofo dia mieritreritra mandrakariva izay olona tiany. Ary zany olo tiany izay dinihana sy eritreretiny izany mandrakariva dia ao anatin'ny fanahiny sy ny sainy mandrakariva. Tahaka izany koa isika ravana amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fideran'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanomezam-boninahitra azy amin'ny fotoana rehetra. Ary izay fifehezan-tena ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izay dia afaka anoherana ireo zavatra samihafa izay mety manjo ny fiainantsika toy ny fahatsoam-panantenana, ny fahakiviana isan-karazany. Rehefa anatin'ny fahakiviana isan-karazany ireny tsika anatin'ny tsy fahombiazana, anatin'ny fisalasalana, ny fisainan'ny olona dia eo tsika ravana ny tokony hanome voninahitra ny Tompo, hankalaza azy ho tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra rehetra. Ary dia azo antoka fa hiasa Andriamanitra. Andramo anatin'ireny zavatra sarotra izay manjo antsika ireny dia rao ny Tompo, mivoninahitra izy, hankalazao izy, hisaoro izy, ataovy mahatsiaro ny fanahinao fa miankohaka eo ambanin'ny tana maheran'Andriamanitra, manome voninahitra azy ary manome an'i Jesosy Kristy ny hasina izay mendrika azy. Dia ilay tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany dia hitanao fa hisy fiantraikany izany ka hivao azy ilay olana izay mitranga satria Jesosy manatrika izany. Mila isika noho izany ravana mandiny tena mandrakariva mba hahatonga ny firaisantsika amin'ny Tompo ho tena tanteraka mandrakariva. Mila isika mandinika ny tenan'Andriamanitra isan'andro ary izany fandinina ny tenan'Andriamanitra isan'andro izany dia zava-dehibe ahafahantsika ihany koa manana firaisana amin'ny Tompo. Manana ilay fanahy izay mitoetra eo ambanin'ny tana maheran'Andriamanitra. Ilayntsika koa ravana ny mifadianina. Ny fadikanina tokoa dia anisan'ny atao hoe fifehezana ny tena, fifehezana ny nofo, fifehezana ny maso sy ny saina ary ireo vavahady-tsaintsika hifantoka tsara amin'ny tena zavatra, amin'ny tena izy, amin'ilay Andriamanitra rehetra sy Tompony Tompo ary mpanjakany mpanjaka. Hahatonga ny fanahintsika, ny fotsika sy atika ny tenantsika manontolo hifantoka amin'ny Jesosy Kristy dia izy ilay nijaly, maty ary nandresy ny fahafatesana mipetraka eo an-tanakavan'Andriamanitra mifona ho antsika isan'andro. Izay dia fomba ahafahantsika ihany koa manana fifantohana tanteraka amin'ny Jesosy Kristy. Koa mahireza mifadianina ihany koa ravana ahafahantsika manana izany fanahy mifantoka ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ilay tana maheran'Andriamanitra izay miaro antsika. Fa fito farany anatin'izany fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra izany dia ny fametrahana ireo fihetsehem-po rehetra eo ambanin'ny tana maheran'Andriamanitra eo amin'ny fankatoavan'i Jesosy Kristy. Misy tokoa ireo fihetsehem-po sasany izay
azo lazaina hoe fihetseham-po mitondra makany amin'ny tsy fanarahana sy tsy fankatoavana ny tompo, ohatra ny fahatezerana, ohatra ny alahelo tafahotra sy ny sisa sy ny sisa. Ireo fihetseham-po izay tsy araka azo lazaina hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ireo dia mila apetraka eo ambanin'ny fankatoavana ao amin'i Jesosy Kristy, satria ilay fahavalontsika dia mitarika antsika mba tahaka ny hoe mandresy lahatra antsika fa isika dia tsy manan-kery, nefa tsika dia nomen'ny tompo hery, araka ny teniny hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahosana ireo fa fanamahery sy fitiavana ary fahaonana-tena. Ka ireo fihetseham-po sasany izay atao hoe tsy mitondra soa dia mitarika antsika ao amin'ny tahotra, ny ahiahy sy ny tebiteby, ary ndraindray moa dia mahatonga antsika ho tena hanana mihitsy tokoa hoy ny teny frantsay hoe panika. Anatin'izany rehetra izany dia mila mametraka ireo fihetseham-po rehetrarehetra antsika eo ambanin'ny tany maheran'Andriamanitra, satria raha ohatra ka ireo fihetseham-po ireo no mitarika ny fiainantsika dia tsy manana intsontsika ireo hery izay ao amintsika kanefa dia indrisy fa everitsika fa tsy ao amintsika intsony dia mitarika ho amin'ny fampotehana sy ny fandravahana izany. Aoka isika ahatsiaro ary ametraka mandrakariva ny fiainantsika eo ambanin'ny tany maheran'Andriamanitra ka tsy hanahana, tsy salasala. Dia tsaroana ireo mpianatry ny tompo tao anatin'ilay sambo kely rehefa teny an-dranomasina dia nitopatopa ny rano ary niakatra ny rano tao anatin'ilay sambo kely dia taitra ry zareo dia niazakazaka mafy namohan'ny tompo hoe Jesosy io tompo tsy ampaninanao va ny hahafaty anay, dia mahatsiaro tokoa fa tsy ampy ilay fantohana amin'ny herin'Andriamanitra mijery ny hitan'ny maso dia ny fihetseham-po mitarika anatin'izany. Fa isika dia nomen'ny tompo hery, ary ilay hery nomen'ny tompo antsika dia voalaza ny asan'ny apôstôly toko 2:15 fa nomeny hery isika, hery, dia ilay hery anatin'izany dia puissance ny teny frantsay, ohatra ny dynamo, ohatra ny batterie izay miasa mahery vaika noho ny zavatra samihafa izay mety atsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Izay hery nomen'Andriamanitra antsika izay tokony tsaroantsika mandrakariva fa nomeny Jesosy fahefana isika handroaka ny handroaka ny herin-dratsy ary hanasitrana marary araka ny voalazany tamin'ny Matitoko 10:voalohany. Izany ravana tsarovy fa manan-kery isika, tsarovy fa manana fahefana isika eo anatrehan'ny ireo fihetseham-po ratsy rehetra toy ny tahotra sy ny alahelo tafahoatra, fa aoka isika kosa hitoetra eo amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ary hanana ilay finoana velona ao amin'i Jesosy Kristy. Izany finoana velona anatsika izany, izany hery nomen'Andriamanitra antsika izany dia afaka mandavo ny zavatra rehetra, mandavo ireo fisainana rehetra, ireo adin-tsaina samihafa, ireo ihany koa zavatra izay mety alefa ny heritreritra mandrava eo amin'ny fiainantsika, toy ny tahotra ihany koa ny fanamelohan-tena noho ny fisalasalana noho ny tsy finoana isan-karazany dia apetrao eo ambanin'ny tany maheran'Andriamanitra mba tonga ny herin'Andriamanitra hisandratra eo amin'ny fiainantsika. Aoka riavana ho tsaroantsika manomboka anio fa efa nomen'Andriamanitra ny heriny isika, nampitoeriny eo amin'ny seza fiandrianany araka amin'i Jesosy Kristy, ary ilay teny tompo dia mampatsiahy antsika tokoa fa efa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny tompo Jesosy isika ankehitriny, tsy hoe raha-pitso afaka pitso dia amin'ny fiainana mandrakizay, fa tsarovy fa efa manana izany position izany isika izay nomen'Andriamanitra antsika dia ny fitoerana miaraka amin'i Jesosy Kristy amin'ny tanakavan'Andriamanitra dian'izao tsika miresaka izao. Ary izay dia mila fantoka tsara ao amin'ny fiainantsika fa efa nomen'ny tompo izany fahefana izany isika. Izany tsika tsy mba atao hoe voafaritry ny mety fahadisoana eo amin'ny fiainantsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary zanak'Andriamanitra isika
dia mpiara-mandova amin'ny Jesosy Kristy, mandeha amin'ny fanamasina ary ko afaka manatanteraka zavatra lehibe mihoatra noho i Jesosy Kristy araka ny teniny amin'ny Jaona 4:12 fa hanao asa lehibe noho izany, hanao asa lehibe noho izany izy ka dia akotsika tsiaro fa efa nomboana ilay atao hoe Adama ela, Adama taloha na Eva taloha na Eva tranainy dia efa nomboana ny fijaliana ka tsy manan-kery amintsika intsony satria manoatra no mpandresy sika amin'ny alina tenintsika amin'ny anaran'i Jesovy Nazareta satria isika dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra izay nanamboaran'Andriamanitra antsika ary isika ihany koa dia ratsambatan'i Jesosy Kristy sady pon'ny lanitra ka ataoko antsika nompon'Andriamanitra anatin'izany rehetra izany ary napetrany ho firenena masina nalainy ho an'ny tenany ary tena tempony fanamasina koa isika amin'izany rehetra izany. Komereza matanjah fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ao anatintsika velona mandrakizay ary dia ny fiainantsika dia mifamatotra amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamakin'Andriamanitra ny fiainan'i Jesosy Kristy ary rehefa anao marininy tsika tanatin'izany rehetra izany anao marininy ary feno fitanteraka miara-mitsangana aminy dia ny fanamasina anie izay efa nanova antsika araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy mitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy hitoetra amintsika anio ampitso ary mandrakizay mereza fa meny tompo ny fahafahana ao amin'isika ho azy rery mivoninahitra anio ampitso ary mandrakizay vavaka isika. Lehibe ny toerana meno anay Jesosy sy takatry ny saina tokoa izany toerana izay nanomezanao ny tsodraninao mahagaga, tsodrano ampanahy izay anapitoerinao amin'ny mpanomponao tsirairay avy amin'ny vahoakanao Jesosy. Tsaroanay tokoa fa izahay dia efa nitsofinao rano tamin'izany tsodrano ampanahy izany ahafahanay miara-mitoetra amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny seza fiandrianany. Mankasitraka eram-po eram-panahy Jesosy noho izany ary dia ndreto izay mamivonahitra anao, mankalaza ny sombitsaoka anao ary dia maniry indrindra ny toeran'izany fiainamasin'izany tena anatin'ny isan'andro ary ho fantatra marina tokoa Jesosy fa nampitoerinao ao amin'ilay toerana izay efa misy anao ankehitriny zahay. Ka isaorana anao Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy amintsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Mirotsaka aminay tokoa izany fitahim-panahy izany Jesosy, mirotsaka aminay tokoa izany fitahim-panahy izay natolotra ao amin'ny fotoana rehetra izany dia rotsaka ao amin'ny mpanompanao tsirairay avy amin'ity andro ity izay amin'ny androm-piainany rehetra ny fitahim-panahy avy any an-danitra ka dia aoko izay atsiaro fa napetraka aho amin'ny toerana manokana na dia mandeha aty an-tany aty aza dia efa tahaka ny an-danitra sady ho voninahitra aho. Kalanjana sombitsaoka anao zahay ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka fa aminay kosa ny fitahiana manambiampy dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina misaotra Jesosy dia raina mandrakizay na ranao masina. Alleluia.